am'fifenena mandrakariva ry avana malala no iaonantsika toy zao hamaky ny tenin'andriamanitra tsika iaino zany ary na fampianarana tsara koa mena amin'ity andro menitopo antsika ity ho aminareo ny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika ary mifampiareza amin'ny fanamasina amen. Alarobia 12 aogositra 2024 ibanjenantsika ro hevitra manao hoe mahatoky amin'ny asany ny mpino andeha ry havana idera sy ankalazan'andriamanitra isika. Andriamanitra tafatoetra ny foko ny fanahiko no hira sy ankalaza mifoazy ary varizy lokanga ny fo maraina koa aho hideranao eny amin'ny fiainana maro ao Jehovah ary ankalazanao eny amin'ny jetilisa fa lehibe mihoatra ny lanitra ny famindramponao ary mipaky eny amin'ny rahona ny fahamarinanao. Misy andratany ambony lanitra ianao Andriamanitra ary aokety ambony tany rehetra ny voninahitrao mba hahafaka ny malalanao dia vonjeo amin'ny tananao ankavananao kavalio. Amen.
azamamahoe ny tompo mamore ny eotanao vonoe ka atsy atao entsohohone katsy atao itsony. Ivavaka isika. N'Andriamanitra be fitiavanao, misaotranao izay mitahirana eo mba mifahasoavanao, fa no mifamindramponao no ny fitiavanao nato zao anay, afaka miaino ny teninao. Ko mankalaza anao izay tompo midera, mame voninahitra narinao masina fa mendrika anao loatra izany satria Andriamanitra tsy toa ianao, Andriamanitra tsara ianao. Mamelany fahatsoana taonay tompo teo anatrehanao, vonoa ny elokay, afao zahay, miaiky fahatsoana anatrehanao izay. Mangataka fananomasina izay tompo, iasa mehery aty anatinay, andraisanay mifinaina fa tokony atoky amin'ny asany any mpino. Aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, naovanay izany mivavaka izany. Amen. Ny finainao antsika amin'ny dinotera avy namnala dia hitanao ny epistily voalohany sorato am-polo amin'ny Korintiana. Korintiana voalohany toko 10, ny andiny voalohany ka hatramin'ny 12. Bivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Fa tsy tiako tsy ho fantatrareo rahalahy fa ny razantsika rehetra dia tambanin'ny rahona, ary izy rehetra namaky ny ranomasina. Ary izy rehetra dia natao batisa ho amin'ny Mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina. Ary izy rehetra nihinana ny fihinam-panahy iray ihany. Ary izy rehetra nisotro ny fisotrom-panahy iray ihany. Fa nisotro tamin'ny vatolampy-fanahy izay nanaraka azy izy. Ary Kristy izany vatolampy izany. Nefa ny ankabeazany dia tsy sitrak'Andriamanitra fa naringany tany anefitra. Ary zany zavatra izany dia tonga anatra ho antsika, mba tsy ho mpila zavatra atsika toy ny landreny. Ary aoka tsy hampanompo sampy ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny, araka ny voasoratra hoe ny olona mipetraka sy hihinana sy hisotro dia nitsangana hilalao. Ary aoka tsy hijangajanga isika tahaka ny sasany tamin'ireny, ka 3:00 no ringany indray andro. Ary aoka tsy haka-fanahy ny tompo isika tahaka naka ny sasany tamin'ireny fanahy azy, ka maty ny mena rany ireny. Ary aoka tsy monimony ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny izay maty ny mpandringana. Ary zany dia nanjo azy mba ho anatra, sady voasoratra zany fananarana antsika izay niara farany zao tontolo izao. Koa izay manazo ho efa mijoro tsara, dia aoka izy hitandrina fandraho lavo. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao hatrany ny fiadanan'ilay Jesosy Kristy ilay tiantsika. Mofinaina vakina tamintsika teo, Korintiana voalohany toko 10, andiny voalohany ka hatramin'ny 12. Epistily nosorato amin'ny Paoly mananatra fa andreo misy manara-po araka ny nofo ka tratry ny loza. Ny mpino matoky dia izao, mahay makalesona tamin'ny lasa. Mahay makalesona tamin'ny lasa. Andiny voalohany ka hatramin'ny 4 ry havana no ahitantsika izany. Nafana tamin'ny fanandevozana tany Egypta ny Israely. Maro ny fitahem-panahy lehibe no raisina tamin'ny fiarahana tamin'ny Mosesy. No raisina sy ny ainana izany famantarana sy fahasoavana sy ny sakrameta. Everina ho Kristy mihitsy aza no lorany tamin'izany fitahem-panahy rehetra izany. Tsy mba misaotra an'Andriamanitra nefa izy ireo, fa feno fimonomononana tamin'ny asa. Tsy nahita fity tamin'Andriamanitra izy ireo noho izany, ary maro no maty tany anefitra. Ny mpino matoky dia izao, mila mitandrina. Izany ny 5 ka hatramin'ny 10 ry havana. Mitandrema isika izay efa nandray fahasoavana, tsarovy fa mafy ny famaizana ny jorojoso noho ny fimonomononany sy izy ireo tsy nahay nisaotra an'Andriamanitra, fa dio ny zavatra aty izay nataony rojoso nahatezitra azy. Tsy mahavonjy antsika sady tsy ampy ny miombona ao amin'ny fiangonana fotsiny, ary raha tsy misy ny finoana marina, tsarovy hatrany. Fa rehefa tsy misy ny fankatoavana dia tsy maintsy ho lavo. Ry mpino matoky, mahaiza mijery fitaratra. Izany ry havana, 12 voarakitra antsoratra ao amin'ny soratra masina avokoa ny tantaran'ny famaizan'Andriamanitra ny vahoakany, mba azon'izy ireo ao amin'ny testamenta vaovao mandray fampitandremana sy mba hahafahan'izy ireo miaro tena amin'ny fahotana sy mialan'ny fahasoavana aminy. Natao fananarana antsika ihany koa izany ry havana malala,
mba hatsiarovantsika tena ary mba hahay maniry tena. Rehefa mahay mijery fitaritra isika dia ho afaka miala amin'ny fitondrantena feno tsy fahamarinana sy ny fitiavana izao tontolo izao. Ny fiaina kristianina dia tsy toerana ahafahana mirehire fa lalana mila fitandremana. Saina zany ray zany dia n'Andriamanitra ery ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitro, misaotra anao no mofinaina ny meno anay izay mampafantatra ny mpino mahatoky. Mahay makalesona tamin'ny lasa. Mila mitandrina ary mahay mijery fitaratra. Tompo, vavaka aminao izay ho amin'ny ankonana kristianina tsiraray atsiary tokoa. Fa ianao Andriamanitra ny tompo ny tantara akanaiky ny fitondranao izay hevenao famasoany tsiraray. Tompo, sitran'ireo marary ka ho mifanantenana amin'ny fanasitranana. Mpanasitrana mahindrindra matsy ianao fa dia toany tompo ny asa fitsaboana. Tompo ampirezo ireo azo manjo ary vonjeo ireo marezikolona ireo sahirana. Taio ny fiazakazanay amin'ny tian'ity indray. Ho tanterao tompo izay mahasoa ny mpanomponao tsiraray avy no ny asa fananao masina izay mitarika azy ireo ny amin'ny asa fivelomana, ny amin'ny fianarana, ny amin'ny fikasana tsara rehetra, ny amin'ny fiainatokantrano. Fanamasino avotony firenenay. Ny vavakay dia teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy izy mpanasitrana anay izay efa nampiomina anay hivavaka manao hoe: Ranay eo izay ny an-danitra, ho masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo ny an'izy anona sahaza ao anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy fa manafana amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha isa fotoana revina malala ny sotrana totra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aza manana inona foaka ny fihevana sy ny fonina mba fisaorana ny toana manambarana fangatana amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary ny fiadan'Andriamanitra azy mihoatra ny fahalalana rehetra hiary ny fonareo sy ny hevitra reo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.